Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny misongadina mahakasika ny toetry ny andro dia misy fiforonana andro ratso roa ao amin'ny faritra masina misy atsika. Ny iray voalohany dia any amin'ny ahilany atsinanan'ny faritra masina misy atsika, zany hoe any amin'ny maherin'ny 3,000 kilometatra atsinanan'ny morotsirak'i Madagasikara no misy ny foibeny. Ny iray faharoa izay mahasarika atsika kokoa ary izay no ifantohantsika dia ilay ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ato tamin'ny 4 ora hariva teo izy dia ny tombohery ka lasa zone perturbée na faritran'ny ratsy, mitondra rivotra manodidina eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora rehefa ao anaty oram-baratra. Tsy dia nahitana fiatsehany firy izy ity tao anatin'ny 12 ora farany. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo izy dia tany amin'ny manodidina ny 500 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Morombe no misy ny foibeny. Raha mahakasika ny fizotrany kosa indray dia atao anatin'ny 3 andro avy izy dia tombanana izotra ianatsimo atsinanana. Mety hitombo hery ihany koa izy ao anatin'izay 3 andro izay ka vinavinaina mety ho lasa rivodoza. Raha toa moa ka feno mifepetra dia hisalotra ny anarana ho Elvis ity tangoron-drahona ity. Manoloana izay indrindra satria manomboka amin'ny alatsinainy izao dia vinavinaina andalo any amin'ny maherin'ny 200 kilometatra andrefan'ny morotsiraka tsy mandrefan'iny ny foibeny. Vokatry ny fisian'izy io dia iangaviana ny ponina amin'ny reto distrika ireto ampiatran'ny fepetra amin'ny loko maitso amin'ny rivodoza. Filazana fanairana ho an'ny distrika Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Ampani, Belo ary Tsiombe. Etsikilan'izay ihany koa noho ny fisian'izy io dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny ilany andrefana, atsimo andrefana ary ny faritra atsimony amin'ny Madagasikara iny. Mahatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan-drotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Vokatr'izay indrindra dia entanina mponina amin'ny reto toerana ireto mba ho mailo amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay ary entanina ihany koa mba hanaraka hatrany ny toromarika omeny manam-pahefana iny fotony isorohana ny loza mety iseho. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay ny morotsiraka mifatry Melaky sy Menabe, mihitatra hatrany Beroro, Ankazoabo, Sakara, Betioky ary Benenitra. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny faritra Anosy, ny distrika Bekily ary Ambovombe. Raha mahakasika ny mety ho toetry ny androntsika kosa indray ao anatin'ny 3 andro avy dia miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ity tangoron-drahona ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity no amaritra azy. Vokatr'izay dia mety ho tantaratra eny foana ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray saika manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny morotsiraka afovoany atsinanan'iny ihany no homaina ny andro amin'ny akapobeny. Na izany na tsy izany aza ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra sika izao mety anatena rotsakorana kely ihany any amin'ny faritra iny fa somary ambany kokoa ny herijika hitrangan'izay rotsakorana izay. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampisy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo oram-baratra noho ny fisian'ilay tangoron-drahona ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny any amin'iny morotsiraka mifatry Sofia, mifatry Boeny, Melaky, Menabe ary ny tapany avaratra mifatry Atsimo andrefana. Azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny vao maraina any amin'ny morotsiraka mifatry Ambatsoa, Analanjorofo, Toamasina ary mihitatra hatrany Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolanaro. Homaina ny andro amin'ny akapobeny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara raha toa ka somary ho malomalo kendrika kosa izay toetry ny andro izay ho an'ny faritra hafa. Mety hisy tandrifin-drahona ihany moa ny vao maraina ho an'ireo toerana somary malomaloka ireo. Vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety hisy ihany ny orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny ho an'ny morotsiraka mifaritra Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia manantena orana tandrifin-drahona mety rankotroka avokoa, mety ho betsaka kokoa iateo ny rotsakorana any amin'iny ilany afovoany andrefana sy atsimo andrefana ary ny faritra atsimony Madagasikara iny. Vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 5 degré maripana ambandrindra mivakina karatra, mety ananika amin'ny 7 degré ho any Analamanga ary mety ho tafakatra hatramin'ny 12 na 13 degré ho an'ny
ny fianaratsoa morotsiraka tsinanana saiky manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 3 degré maripana raha toka 3 hatramin'ny 2 degré ho an'ny ilany andrefana tafakatra 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia sy Boeny amin'ny vinany ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia mety ho maina trany aloha any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanan'i Madagasikara iny amin'ny voamaraina moa dia efa isy orana any amin'ny ilany andrefana antakariva kosa dia andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifondrahona indraindray ho an'ny morotsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana ary ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany mifatra hafa dia iaina ao anatin'ny oram-baratra avokoa amin'ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 3 degré ho amin'ny faritra anatiny 3 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 2 degré ho an'ny ilany andrefana tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy fahasaika eo amin'ny 5 na 4 degré hatrany vinantoetry ny andro ny talata ary no amranantsika sahady dia mbola maina trany aloha any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana mety hitatra hatrany aloatra mangoro mifaritra hafa kosa dia ianko ao anatin'ny orana tandrifondrahona mety rahankotroka indraindray mitsara manamarika fa mety hitsitokotoky ihany izay arotsakorana izay miankina tanteraka amin'ny fiksahan'ilay tangoron-drahona ao amin'ny lakan'ny ranon'ny Mozambika kosa no maritra mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana any amin'iny ilany afovoany andrefana sy atsimo andrefana ary mifaritra atsimony Madagasikara iny amin'ny vinan'ny maripana indray dia mety hisy fiakarankely maripanatsika amin'ny talata izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 3 degré zao ho an'ny afovoantany 4 hatramin'ny 4 degré ao morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 2 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana mananky eo amin'ny 3 degré eo hatrany maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa asainay hatrany ianao anaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro zay amin'ny page Facebook fohy be famantarana ny mety toetry ny andro izay indray ara ny vaovao fa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy